Fitaovana entina manadio toy ny borety, ny seau, ny angady, ireo kosa no natolotry ny malala-tanana ho an'ireo mponina ao anivon'ny fokontany 3 juin angaro atao madinika ao mba ahafahan'izy ireo manadio ny tontolo misy anazy sara avy hatrany ary. Tsy mitaza-potsiny ireo malala-tanana eo amin'ny onasedrain'ireo mponina ao amin'ny 3 juin angaro atao madinika rehefa milatsaka ny orana. Noho ny amaroan'ny faoka amin'ny fatson-drano dia mivily mitarika makany amin'ny tanàna ny rano ka atahorana ho tondraka ny tanàna indrindra rehefa vanim-potoana amin'ny fahavaratra. Manampy betsaka ireo mponina ireo fanampiana izay natolotra azy indrindra amin'ny fitsonjovana azy ireo. Patianay zany dia rano tatatra d'évacuation dia rano voatsary sasisy le tsikakony dia tsy mandeha amin'ilay kanaly intsony izy fa varina aty aminay rehefa le toerana iva dia lasa midina any amin'ny elakelan-trano any dia mikotaka ny olona atahoranay izy tondra drano mako. Ilaina ny fifanampiana hoy ny ambarany malala-tanana nanolotra ireo fitaovana ho amin'ny mponina ka tsy hijanona hatreo ny fanampiana mba mbola hitohy ka tsy voatery ho fitaovana fanadiovana ihany izany fa arakaraka ny olana misy eo amin'ireo mponina. Ny asa dia tsy manoloana atao e fa hifanampiana ny asa rehetrarehetra ary zavatra misy amin'ny zavatra misy eto amin'ny toerana dia izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy ho ampiana amin'izay azo tokony hanampiana ny mponina tsirairay avy tahaka ny atao madinika 3 juin angaro. Namena resaka materiel zany namena atao hoe borety, lapelle sy ny sio madidinika zay nampiana mba ahafahany ny vahoaka hanatanterahana ny asa izay ho ataona amin'ny fanampiana. Olana efa nitarainan'ireo mponina ny mahakasika ity fatson-drano eny amin'ity faritra ity. Ankoatry ny fofon'ny loto tanteraky ny fako dia miakatra ny rano rehefa milatsaka ny orana. Tsy mbola tena anatin'ny fahavaratra isika amin'izao dia efa miditra anatin'ny tanàna ny rano.